Ia dia fifaliana ho andreny miaraka aminao a eto amin'ity fandarana mahafinaritra ity a zay mitondra ny lohateny hoe ambarao ny fahamarinana. Ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany a hoy ny voalazan'ny soratra masina. Andriamanitra no niteny tamin'ny mpaminan'Andriamanitra marina manao hoe ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany. Zany rehetrarehetra zany dia avy amin'ny fitarihan'ny fanamasina sy ny etaeta zay omen'ny fanamasina no fitiavana ny fahamarinana, tsy hoe fitiavana faly ny anakihana na anaratsy fa fitiavana ny fahamarinana. Ao amin'ny baiboly dia milaza ny ten'Andriamanitra hoe ringana ny olona noho ny tsy fahampian'ny fahalalana. Ringana ny olona noho ny tsy fahampian'ny fahalalana. Zany hoe rehefa tsy ampy fahalalana ianao dia tsy tsara ny fanara tsy manana fahalalana hoy ny ten'Andriamanitra. Ratsy be zany ary anisan'ny mbola mitoetra ho andeviny faotana ihany ny olona izay tsy mahafantatra fahamarinana. Ka zay tiako ambara aminao indray androany a dia misy lohahevitra sy fizarana anankiray ity zay ho zaraina amintsika manao hoe aza miandry fotsiny zay torotenina fampianarana hoe omeny pasteur na mitondra fivavahana anao fa aoka hikaroka sy andinika ianao hamantatra ny am'izay tokony ataonao amin'izao ara-panahy izao. Raha vao resaka ara-panahy dia mivelatra be mihitsy zany. Zay no hoe miala tao anaty rafidrafitra, fa raha mbola ao anaty rafidrafitra ianao dia mbola voagetsa ianao satria zay tian'ny pasteur ihany tsy maintsy ataonao. Fa ianao dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe efa natsoina ho amin'ny fahafahana isika, natsoina ho amin'ny fahafahana. Zany fahafahanao zany dia mahatonga anao andinika baiboly, andinika amin'ny fahamarinana. Ary misy mihitsy teny hoe tsy mila ampianarin'olombelona ianareo fa ampianarin'ny fanamasina. Zany hoe tsy hoe akory manao tsinotsinoina ny pasteur na ny mpanompon'Andriamanitra fa misy mihitsy zany zavatra zay tsy vitan'ny pasteur na mpitondra fivavahana na ramatoa, satria zay moa ny filazany eny amin'ny fiangonankafa ny azy tsy pasteur fa le vehivavy le mpitondra fivavahanao dia antsoina hoe ramatoa. Be dia be ny zavatra mety tsy ho vita fa anjaranao ny mandinika. Ao anatin'ireny nefa hoy ny apôstôly Jaona zay mampiritsika antsika manao hoe aza mino ny fanahy rehetra ozy, nizaniza mitoro-teny aminao mampianatra anao mandre fampianarana atseroa ianao dia mampiritsika ny ten'Andriamanitra hoe aza mino ny fanahy rehetra. Ary eo indrindra no tsara izarana lesona amintsika ao amin'ny bokin'ny Jeremia toko 7:20 zay nananatra ny amin'ny resaka mpaminany sandoka Andriamanitra ny amin'ireo mpampianatra tsy izy, mpampianatra sandoka. Dia zay no jerevantsika amin'ity androany ity satria tena mielo-patrana manerana an'izao tontolo izao ny fampianarana tsy izy sy ny fampianarana sandoka na mpaminany sandoka. Jesosy indray ihany dia milaza ao Matthieu toko 7:20 fa anisan'ny signe na symbole na tsika hoe famantarana ihany koa amin'ny fahatateran'ny faminaniana zay nambarany zay nambaran'ny baiboly ny fisian'ny mpaminany sandoka be dia be. Ary isy mpaminany sandoka izy ho avy amin'ny anarako Jesosy ary na dia ny olom-boafidy azy dia ho voataonany, ary na dia ny olom-boafidy azy dia ho voataonany. Zany hoe amin'izao mpaminany sandoka be dia be manerana n'izao tontolo izao izay hitantsika izao dia efa miatongotra. Zany zany manambara fa efa miatongotra fihevian'i Jesosy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Ka zay indrindra ry havana ny tokony hananantsika fiheverana, zay ry havana ny tokony hianarantsika mihitsy, hianarantsika, andiniantsika amin'ny ten'Andriamanitra mba hahatonga antsika tsy ho voafitaka. Jery andiny soratra masina anankiray arintsika atao amin'ny bokin'ny Jeremia. Jeremia toko 7:20-2:20 zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha nijoro tamin'ny torohevitra izy ka nampihain'ny oloko ny teniko dia ho nampiverina azy hiala amin'ny lalany ratsy sy ny faratsiany nataony. Mazava be zany ten'Andriamanitra zany hoe raha nijoro tamin'ny torohevitra izy le nijoro tamin'ny torohevitr'Andriamanitra, izy le isan'ny mpihevitra. Amin'ny dika teny protestanta dia hoe raha isan'ny mpihevitra teo amiko izy, isan'ny mpihevitra. Ray havana, ianao zay mihainao amin'izao fotoana izao, naiza naiza toerana andrenesanao ity toriteny ity, moa mba isan'ny tena mpihevitra io natrehan'Andriamanitra ino fa zany mamaiky an'Andriamanitra. Tsy ny hitanao kory mamaiky an'Andriamanitra
tsy ny anasitrana anao kory mamaky an'andriamanitra, tsy ny atonga anao miliardera kory no mamaky an'andriamanitra, fa mamaky an'andriamanitra de mba ienonao amin'ny teniny. Mamaky an'andriamanitra de mba hitorian'ny pasteur na ny mpampon'andriamanitra ao amin'ny fiangonana anankiray tena tenin'andriamanitra marina, nampiain'ny oloko ny teniko. Zay aloha ny zavatra voalohany tsy azo elana, ampianohy ny olon'andriamanitra ny ondrin'andriamanitra ny tena tenin'andriamanitra marina. Hoe makaiza ny fanandreo olona ireo moa raha maty ao anatin'ny fahotana izy, inona ny zavatra miandry azy, manahoana ny lanitra, manahoana ny elo, manahoana ny am'izany eto hoe batisan'ny rano, batisan'ny fibebana, batisan'ny fanamasina, manahoana ny am'izany fanomezam-pahasoavana zany, manahoana ny am'izany atao hoe fivirenana amin'andriamanitra, manahoana zany atao hoe fijoroana amin'ny ara-panahy zany. Be dehibe ny zavatra tokony ampianarana. Zany kory tsy midika hoe tsy ilaitsika ny fitahiana, zany kory tsy midika hoe tsy ilaitsika ny fahasoavana, fa mila ampianarina le izy. Misy ao amin'ny baiboly ao ny antsoina prioritaire, ary misy ny hoe zavatra secondaire. Ny fahasoavana, ny fitahiana, fanambinana, reny de zavatra secondaire reny, manaraka ho azy reny. Zay mahatonga ny ten'andriamanitra milaza hoe ka tsy ho aloha ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinany de anampy anao zany rehetrarehetra zany. Reny de zavatra secondaire, zany hoe raha ny prioritaire zany raha olona manana permis anao, ara-dalàna tsara ny fomba fitondrana tomobila de mahafantatra tsara no atao hoe prioritaire, zavatra tsy azo elana zany. Fa raha vao tsy ny prioritaire raha menao miloha de mety anao accident eo, ro tôbila anankiroa nyfanena reo, fa ny prioritaire de prioritaire fa zay mahatonga an'le fomba fitenenana ihany koe tsakaranona Antananarivo ka ny aloha alosaona. Ka ao amin'ny baiboly zany de misy prioritaire zay ampianohy ny tena tenin'andriamanitra marina aloha le olona. Inona marina moa ny antony havelomany olona io, inona ny fiainana miandry azy raha mialy eto izy, paradisa ve sa fijaliana mandrakizay. Zany zavatra zany de adidin'ny mpanompon'andriamanitra mampafantatra ny olona ny tena tenin'andriamanitra marina. Eto ny ten'andriamanitra de milaza mane nampiverina azy hiala amin'ny lalan'ny ratsy sy ny faratsiany nataony. Zany hoe rehefa tena toriana zany tenin'andriamanitra io, maro aloha ny tsy mahazaka e, maro ny mandeha mitsoka, maro ihany koa ny monomonina, maro ny manenjika noho le fitoriana ny fahamarinana. Za zao milaza aminao fa am'izao fitoriako ny tenin'andriamanitra marina zao a be dehibe mihitsy ny manenjika. Ndray andro zay moa nandeha nitory-teny zay, vola zay misy rahalahy anankiray vao vita batisa kelikely rahalahy de nafana fo tamin'ny fanompoana ny tory. De zao zavatra niseho, ndao rahalahy antsika andeha hitory-teny a, de nandeha nitory-teny zay, aiza ny hitoriana teny, ndao hoany am'izay taria amin'ny fanamasina any, de nandeha nitory-teny zay rahalahy. Rehefa nitory-teny teo zay a, tamin'ny fotoana io moa tsy nianatra ny mpianatra, malalaka be eo tokontany sekoly, de etsy misy manao beloty, misy manao ramia, de ery misy orinasa kely de misy olona mivorivory eo mitondra carnet hiditra am'le orinasa ao a, de eo koa misy ry ramatoa be zay de misy mpividy, izy mpivarotra voatabia, anana, tongolo, de misy olona mividy eo zany vezivezy eo. Be dehibe zany le olona teo, de nahitanay nitory-teny eo, tiako lazaina aminao de hoe tsy zakan'ny olona fitoriana amin'ny fahamarinana, tena tenin'andriamanitra marina rehefa toriana de betsaka ny tsy mahazaka. Le rangahy io ao an-tranony eo, mpanan-karena izy io, ary rehefa tonga teo zay, tonga teo am'le toerana zany satria fanila amin'ny tranony le izy, tena tonga de atezerana ny azy. Raha nandrianay vao mitarikira fotsiny le rahalahy de atezerana ny azy. De oza zany mantsy an'le rahalahy miaraka tamiko hoe alefaso ihany rahalahy taria mihira, alefaso ny hira fiderana, de nalefa ny rahalahy ny hira fiderana, de io fa monomonina voaka avanitsy hoe eto any izy ny megafone anareo sy ny tory-tena fa tsy mila an'zany zay, tsy mila ny baiboly nareo zay ozy, eto any ny baiboly nareo fa tsy mila an'zany zay. De zao moa ny zavatra niseho rehefa tonga am'izay zany fotoana fa hoe hivavaka ho an'le tory-teny am'izay, tsofoka any an-trano de nalefa mafy be tao ny radio a, ny chaîne zany sy ny baffle be tao nalefa amin'ny farazima, ka ny tetehany zany de hoe anakona an'ilay a tenin'andriamanitra zay toriana, le fahamarinana zay toriana, anakona an'le megafone nanay mihitsy zany ny tena tetehana. De alefa ihany nandeha mivavaka zany,
mbola tsy nijanona tamin'inyle resaka fandefasana sono mafy be ny fa lasy izy nankiny iny de nitabataba teo de mbola tsy nahita rariny teo de za no eo ampandrenesana an'le mpandraisana an'le micro am'izay zany de itory teny ijery andiny soratra masina tao am'baiboly tsofoka any an-tranony am'izay izy navoakany am'izay ny alika masika be zany a tsy tahaka le hoe alika gasy kely mandendeny amin'ny arabe fa tena alika masika zany ry havana sady tsy anankiray fa anankitelo tombo jesosy io any an'eritreritro any zany ahoany ty androany ty le raha azany eo akaiky teo fa mitoditody ahoany ty androany ty ahoany reto alika reto ahoany voany danadana be mivaravarana de voaka avany ny alika de nieritrereto tsy zany andramatra anay satria fa tezitra be le rangahy fa saorana an'andriamanitra ry havana andriamanitra de momba ny mpanompony foana ary miaro ny mpanompony tam'izay fotoana zay indrindra ohatrany hoe nisy fampahirezana be tao aminay to ty alefasy foana aza matahotra alefasy foana fa momba anareo a miaro anareo a tam'izay ry havana ny tena natsapako tena hoe tanan'andriamanitra mahery natsapako an'izany to hoe tanan'andriamanitra mahery miaro ao anatin'ny loza de natsiaro any Daniela mihitsy a de tahaka zavatra nazo any Daniela tany andavaky ny liona nakombon'andriamanitra ny vavany liona arovan'andriamanitra zay ry havana voatory soamantsara ny ten'andriamanitra mizarana tiraky tany olona ary le olona ndray za misaotra anay rehefa avy eo tena misaotra anareo izy izy fa tena marina ny ten'andriamanitra torianareo misaotra betsaka misaotra betsaka teny tam'izay fotoana zay tsy nanany sarotra taminay na nizara tirakta satria nisokatra amin'ny fony olona nahita ny fahagagana nataon'andriamanitra le rangahy kosa tsy nahita rariny tsy nahazo rariny teo izy de tsofoka any antranony any de alika moa lasa nandeha nitady hanina any am'izay alehany any ny anankiray nakaridy ny anankiray nakaridy ny anankiray nakaridy tsy navita nandramatra anay satria herin'andriamanitra zany ry havana herin'andriamanitra ny asa teo amin'ny fiainana herin'andriamanitra nasehon'andriamanitra ka zay le teneniko aminao hoe tsy zakany olo fa ny fitoriana ny tena ten'andriamanitra maro kanefa tsy maintsy zay any ny time moana ny loha hevitra ny etiko tam'izay toroteny de hoe misy marina ny elo misy marina ny elo ary tsy zaka n'le rangahy io ny toriko an'izay afatr'andriamanitra zay fahamarinana ara-baiboly de nysendoatra izy anefa engelina zay ny baiboly izy sambatra zay enjenanao fahamarinana fa aza ny fanjakany lanitra ka de ampahery anao ah hoe ianao zany de malalaka afaka mandinika tsara afaka mizatoetra afaka mizatoetra ny fanahy rehetra fa tsy hoe zay mitoriteny zay mahay mitoriteny zay mahay mametra tanana zay mahay mampienjera olona zay manao fahagagana de arahana dolo fa arao le tena ten'andriamanitra marina ten'andriamanitra marina ve nitoriana sa zavatra hafa no andaniny andro ao zavatra hafa no ataon'le mpanompon'andriamanitra ka eo zany tsika de omen'andriamanitra fahafahana malalaka mihitsy andinika hoe tsy ena le prioritaire araka nylazain'ny baiboly ve ny lazainy sa zavatra hafa ny andanin'andro matoa zay a mbola tsy afaka ny olona mbola be debe ny tsy afaka de tsy le prioritaire namaika an'le mpanompon'andriamanitra tsy le prioritaire arak'ilay tena nanirahan'andriamanitra azy hoe ambaraoniko ny fahadosoana tsy zay le tena nambara fanandany andro tamin'ny zavatra hafa izy mahita olona be dehibe no ampiangonana mbola mijangajanga mahita olona be dehibe no ampiangonana mbola miteny ratsy mahita olona be dehibe no ampiangonana lahady hafa amin'ny fiainana ody manao zipo lava fa fanina aminao ny andanana iny hafa mihitsy ny fiainana zipo mini zipo kely ny anaovana fitafiana jezebela fitafiana mijanga mahita olona ianao tonga ampiangonana izy tena mikravaty ny costara manao ranomanitra rehetrarehetra metimety ny kiraro mangirana mirakitra atao misimisy fa mahita azy nefa ianao andavanandro any amin'ny bara izy tazanao miaraka mipetraka amin'ny olona ao amin'ny bara zany zavatra zany de mampandiny tena lalina hoe mba tena nitoriny le mpanompon'andriamanitra tao amin'ny fiangonana ve le prioritaire de izy le mpanompon'andriamanitra nyanao zany kosa nefa exagéré be zany ka ny olona nge toriana foana ny fahamarinana fa ny olona nge tsy ary mitovy eny ekeko nke ny teninao
ny olona tsy ary mitovy fa zao aza atao be dehibe aza ny fahasoavana sy ny fitahina sy ny fanambinana sy ny fitiavana teo lohany amy zavatra rehetra na ny filandera na filana sitraka na teo vedety na teo lohany na ny freriana na ny fitiavana voninahitra no ataonao voalohany aoko tsy zany ny andanenandro tsy ny fisehosehony ivelany fahoaka mihitsy le prioritaire no ataonao voalohany io zany tokony torinao voalohany ire satria izay nambarany ten'Andriamanitra hoe nampiain'ny oloko ny tenika izy izy ary rehefa avy eo de tsy hoe nampianona fotsiny le ten'Andriamanitra nampianonan'le olona tao am-piangonana na le nampianona mipiny fotsiny le toriteny fa mbola misy devoara sy andraikitra mpanompon'Andriamanitra zany de manara-maso akaiky mihitsy ny fiainan'ny fiangonana zay mahatonga ny ten'Andriamanitra milaza hoe tandremo izy izy ny fiangonan'Andriamanitra zay ny vidin'Andriamanitra tamin'ny rano tandremo zany hoe tandremo zany de arahana maso akaiky mihitsy hoe manahoana le fiangonana nytorinan'le ten'Andriamanitra na rehefa nitorina tao ny ten'Andriamanitra de niaino ny olona nisy vokatra ve fa zay koa mbola devoara anankiray koa hoe nisy vokatra ve le izy asan'ny apôstôly toko 2:7 ny anaran'i Jesosy noho izany tandremo ny tenanareo sy ny ony rehetra zay nanaovana ny fanahy masina anareo ompitandrina iandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra izay novidiny tamin'ny rano mario le teny hoe tandremo ny tenanareo sy ny ony rehetra zay nanaovana ny fanahy masina anareo ompitandrina iandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra tanao zany ten'Andriamanitra ianao zany mbola manana devoara akoatra ny hoe milaza ny fahamarinan'ny ten'Andriamanitra de mbola manana devoara ianao fa aza mipetrapetraka ary mbola ho adinina amin'io ianao ny tena nyaino tena nisy vokany ve le izy sa le fitondrantenanao mila amboariny sa ianao mila mibebaka sa ianao mila mangataka amin'ny fanahy masina mba ho finoana amin'ny fanahy masina sa ianao mila mangataka fahasoavana bebe kokoa sy ny fomban'Andriamanitra tadio tsara fa tsy naomby Josoandray andro satria ny zava-boazy natao eo kory tsy hoe rehefa mpanompon'Andriamanitra ianao de mahay tsenjery baiboly na mahay mitory-teny na hainao daholo ny teknika sy ny taktikany amin'ny fomba fitoriana teny de hoe ombanao foana Andriamanitra fa mila mandiny tena ihany ko ianao zay nge mahatonga ny Paoly milaza manao hoe asiko mafy ozy ny tena mba ho mangana eny andevoziko misy aza andevoziko mihitsy aza satria na de nitory tamin'ny sasany aza ny mbola ho lavina ny tenako na de nitory tamin'ny sasany aza de ho lavina kosa ny tenako zany de mampatahotra zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra zany de mila mamonjy ny tena mila voavonjy tsara izy aloha raha miandraikitra asa fampony ianao de mila matsapy ianao voavonjy tsara afaka manana fanantenana taonao ahoana moa nitory nefa ianao tsy afaka taonao ahoana moa ny anna fanantenana nefa ianao aza tsy manana fanantenana eo ny ten'Andriamanitra de mampitsika atsika manao hoe tandremo ny ondrin'Andriamanitra devoara anankiray zay mila rahanao maso akaiky hoe manahoana ny fandrosoan'ny fiangonana atao amin'ny baiboly ato de zavatra nataondry Pietera sy Jaona ary Jakoba satria reo mantsy ny andro ny fiangonana nandroso izy izy ny fiangonana zany hoe narahany maso akaiky mihitsy natony mihitsy zay natonga amin'ny fiangonana nandroso tsy hoe nomena asa fanompona fotsiny ianao de hitory teny eo nefa fiangonana tsy mandroso tsisy vokatra tsisy ninina jereo ny asan'ny apôstôly toko 7:3 de nanam-piadanana ny fiangonana erany Jodisy Galily ary Samaria rehetra sady niorina tsara sy nandeta ny fatahorana ny tompo sy ny fampionona ny fanahy masina ka niamaro mandroso ao nendika am'zany raha fatra-paniry zava-panay ianao reo de zay ampandroso ny fiangonana tadiavo sy katsao mampitsika atsika foana zany ten'Andriamanitra aza le zavatra sekondera riavana indraindrainao am-piangonana maro aneny teo lohany teo hita tsy ny azo fijaliany Jesosy ny tiany hoe apetraka mba hitan'le olona hoe io tsy zany Jesosy voomby tamin'ny azo fijaliana zany hitan'le olona ampanahy tadio tsara fa Jesosy rehefa nitaingina le zana-briky le zana-briky rehefa nankalazainy izy ao amin'ny Zakaria misy an'izay teny zay de nanao mora tany izy le zana-briky fa raha nitsamboamboatra io zana-briky io de tsy hita Jesosy zany lesona raisitsika manao hoe mba mandiny tena aza de mandeha amin'ny fahazarana fotsiny fa mba mandiny tena hoe
hita eo amin'ny asa fanompoko ve Jesosy sa zany hita betsaka ny olona teo lohany teo deraina tena tia no ampahafantarina mitsy hoe zangy nanao an'izao hoe raha tsy nisy anangy tsy vita zao e mireharefatratra ary zany ny zava-misy am'izao fotoana zao maro ny olona teo deraina maro ny olona feno fialonana ny hafa maro ny olona zay mivoy fipoahana rabola foana ny toriana ao am-piangonana maro ihany koa ny variana any am'resaka délivrance foana ingery havana rehefa tena nitoriana ao ny fahamarinana io nataontsika aza hoe tsy andany andro amin'io anao rehefa fantatra ny olona marina de ny tena tsoko aminao marina fa ny fahafantaran'ny olona ny fahamarinana ny tena délivrance tsara indrindra marina fa misy teny any am-baiboly avoiny de ny ho an'ny olona zay tena mitsamboatra reny ho an'ny olona zay tena hoe tena voafatotra possédé ho an'ny olona zay tena hoe tsy afa-manoatra fa misy nge ny olona de olona normalina zao de aveten'olo roana devoly de mandany andro am'zany iza moa ny androso ny fiangonan'Andriamanitra zavatra tsy le prioritaire mitorianao de zay ny problema ny ary misy koa tsy voavonjy tsara le mpanompon'Andriamanitra nefa mandray andraikitra ao amin'ny fampony izy mazava ho azy fa tsisy fandrosoana nisy mpianatra anankiray zay moa de nitamika izy hoe mampalahelo rahalahy aussi izy fa zay mianatra any amin'ny sekoly katolika de tena côte-côtile le mopira ozy izy le mpianatra ary de tambaza amin'ny vola de misy moa rehefa tsy azony satria le mpianatra tsinona te hianatra mety matahotra ny ray aman-dreny kio de izy le mopira manao hoe eny ary fa aza miteniteny rehefa tsy mety ianao de aza miteniteny za ve mahita olo oatra zany ve de mbola hivava koa zavatra nimba mifanako zany tsy mivavako atsony mety hiteny angambe anao io ange tsy olombelona njerena fa le fanahy no avy mandrak'izay njereva le ho avinao mandrak'izay njereva tsy olombelona njereva marina tokoa ry havana fa misy an'izany ny fanahy koa ny mifindra aza dininao zay famarinana zay ma fanahy koa mifindra raha hafahafa mifanahy olona mitarika anao io de ifindrany aminao io ary azagagy ianao raha hafahafa mitovy aminy koa ny toetsainao satria mifindra tsinona ny fanahy ka zay no amprisena antsika manao hoe aza mino ny fanahy rehetra zao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra izy na tsy le antony hitoriana amintsika an'izany de fampitandremana ry havana ny mpamina sandoka zay be dehibe mielipatrana manerana an'izao tontolo zao fidio ny olona mitory teny aminao jereo tsara inona zavatra ampianarana aza mandeha manara-driandriany rano fotsiny na manaraka ambokiny fotsiny kofe manara-panjaitra fa dinio tsara le zavatra ampianarana ka ozy anao manao hoe zay nefa vita fanasany tompo tato zay efa vita batemy tato zay nefa vita batisa tato zay nefa inona katekomena fandray zay arehefa misoronao mpianatra ka inona ry havana tsy anarana etikety eny midirana amin'ny fanjakan'ny lanitra fa manao hoana le toe-panano ianao mety mivavaka foana sanandro fa mety tsy manana antoka mihitsy ianao raha nytaniko ary nozao fotoana zao manana antoka mivovonjy ve ianao raha maty ianao totsika eo raha pitso sanatria mivava fa mivavaka ao anao mba ho elavelona ianao fa raha tonga ary tsy maintsy isy zay tsy maintsy mitonga raha tonga ny andro ahafatesanao manana antoka ve ianao fa tena nitova fiainana mandrak'izay marina de misy ny olona tsy mahavoavaly an'zany zany kosa aloha tsy fantatra zany rehefa maty de hita eo hoe tsy ho ampiakariny mopira ve ny fanahy misy ange ny afandiovany fa maty de fa fazana rano mivatapatina anaovana lamisa de miakatra any an-danitra ry havana atao amin'ny baiboly tsisy teny hoe afandiovana na ray aza afaka mamaky baiboly ianao fa tsy misy resaka afandiovana mihitsy ato fa fombafomba sy rafidrafitra religion ny foron'ny olona io te hoe afandiovana io mba ampandemena ny sainao nanao ratsy le olona mangovotra mantsy ny olona rehefa tonga ny fahafatesany ary ny fahafatesany fahavalo farany tsy maintsy rehetrena eo izy miololo mangovotra ary ny devoly io de tsy sangy aminao mihitsy fa raha nanao ratsy ianao ho any fanamiloana mandrak'izay ianao ary fantatry ny devoly zany fa takomana masom-panahiny mba tsy bebaka izy mba tsy tena nompo an'Andriamanitra tsara izy ary tiany mampalahelo izany devoly manan-karama sy manofana mpamina ny sandoka be dehibe zay tarika olona be dehibe ho any am'ngelo ka apetrako ary ny fanontaniana anisan'ireo zay vao fitaky ny mpamina ny sandoka be anao
raha nisan'ireo zay voafitaka ianao a tany amin'ny lalandiso ny lalanao taloha miverena angakaingana miverena fa mbola tsy tara ianao ry havana ho iny ten'andriamanitra ny boky mpitoteny toko fasivy andininy faefatra zay isan'ny velona de mbola misy fanantenana mbola misy fanantenana ny aminao ry havana mbola afaka miovy ianao amin'ny fanavaozana ny saina mbola afaka miovy ianao tsy mbola tapitry famindrapon'andriamanitra ny aminao raha mbola velona zany anao de mbola mamindra fo aminao andriamanitra fa raha zay ianao manapa-kevitra misaina mieritreritra mihevitra mandiny tena hoe mety ve ty lalam-potisa tsy mety fa tsy manaraka ambokony fotsiny kofe manara-panjaitra ia fitiavako anao ny izarako anao am'zany fa za mankahala ianao na manenjika fa marina ny lazaiko ry havana raha tena tia ny fanahinao ianao de aza manao ny tranon'andriamanitra ho juif ireny jiolahy fa ny tranoko de natao hoe trano fivavahana ho amin'ny firenena rehetra hoe andriamanitra ny tranoko de natao hoe trano fivavahana ho amin'ny firenena rehetra ary zay mivavaka amin'andriamanitra ho iny jaolina toko faefatra andiny fa 3 amby roapolo ka hatramin'ny faefatra amby roapolo laza ny ten'andriamanitra hoe avy ny ora ary efa tonga kehitriny fa raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana sady ny ray koa mitady olona hivavaka aminy ho tahaka zany andriamanitra zany de tsy mila fombafomba na rafidrafitra andriamanitra de mitady olona hivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana zany ny antony hoe tsy mila mandeha mikofesy ianao satria tsy moperana iny mamela ny elo koa hoe fa efa nitriarin'i jesosy a rehefa miatona teo ambony azo fijaliana izy efa tritra ny efitra lamba tsisy tsony fanelanelanana ary izy a rehefa lasa mpisorona be ho atsika mpanelanelana amintsika amin'andriamanitra donc zany tsy olombelona tsony mitatotra ny elo koa na ny raha tsy vitanao amin'andriamanitra fa enao direct fasafasy amin'andriamanitra mivavaka mibebaka mifona mitsotra ny fahotanao sy ny eloko vitanao enatren'andriamanitra ary ity am'izay fotoan'zay a de omen'andriamanitra famindram-poena marina zany tsisy resaka fombafomba mihitsy fa andriamanitra de mitady olona hivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana zay ny antony a anomezan'andriamanitra atsika an'izay ten'andriamanitra androany zay somary lavalava kely mihoatra kely noho ny mazatra ity toriteny ity satria tiako ny fanahinao ry havana mba tsy hovery eny amin'ny elo ianao a fa mba handova fiainana mandrakizay na izanizy ianao mahita n'ity toriteny ity anao mandrehan'zao toriteny zao a de aoka mihitsy ianao a tena andinika manana fahafahana ianao aza miandro fotsiny ny toriteny ataon'ny mopera toriteny ataon'ny pasteur toriteny ataon'ny evangelista toriteny ataon'ny bisop toriteny ataon'ny tsaikotsony zay mpanompon'andriamanitra aza miandro fotsiny aza mandeha amin'ny fahazarana fa jesosy miteny mana hoe dinionareo ny soratra masina ary ataonareo fa ao aminy mazaonareo fiainana mandrakizay dinio ny soratra masina ry havana dinio ny fahamarinana manaona ny toe-panahiko marina ve le zavatra toriny aiza aiza ny toerana misy am'zao tady koa fa andriamanitra manana fotoana ny andriamanitra misy ny atao hoe andro famonjena misy ny atao hoe fotoana kasitrahana tady io tsara fa raha tsy mihevitra amin'ny fanahinao ianao be fangatak'andro la ny andro tonga ihany ny fotoana afatesanao tady tsara fa mety tsy azo antoka za de milaza aminao fa mety tsy azo antoka ianao mieritreritra hoe 10 minitra alohan'ny afatesako vo hibebaka fa mety tsy azo antoka za zao ry havana nefa nahita mihitsy olona lehilahy lehibe mieritreritra izy hoe amin'ny farapara vo hivavaka de narary mafy izy de nakana dokotera zay anao soserom aminy hitazomana ny ainy fa tsy tanany ainy lazaiko marina anao fa tsy tanany ainy natsofoka ny seringy natsofoka ny serom fa niverina fotsiny fa tsy nietitsony ny lalan-drano satria tsy misy eneny olona mahatanany ainy e amin'ny andro afatesany tsy misy olona manan-kery ahatanany eny amin'ny andro afatesany ary izay moa ny voahirako zay zay tam'izay fotoan'zay nanao mission de hivavaka ho an'ny olo io satria vadiny le anabavy vadiny mivavaka ao amin'ny fiangonana jesosy mamonjy de nandeha nanao asa fanompony tany zay siko hoe hivavaka ho azy mpinanjo ry havana tsy tanany ainy maty any izy avy eo ka zay ny lazaiko aminao hoe aza miandry fotoana farany minitra farany sekondra farany fa de mbola misy fotoana hibebahana fotoana kasitrahana andro famonjen'andriamanitra satria andriamanitra manana fotoana ny andriamanitra ary efa volanin'andriamanitra daholo ny fotoana n'andriamanitra rehetra de mbola misy fotoana hitodiana hiverenana hibebahana ararotiny fotoana baiboly miteny ararotiny andro azo anao vantsoa ny ratsy zao fiainana zao aza miandry apotomoty ianao
io rangahy io nge mety niandry mivady izy mivadiko ve mpivavaka am'farany ve tsy ho atsony vadiko ve ry pastera tsy ho atsony vadiko ve mitondra fivavahana hitondram-bavaka anay io fa tonga tokoa zay mivavaka ho azy teo ary na nivadiny mihitsy niantso anay fa tsisy ninina azonay atao tsony le rangahy io amin'io miantso hoe may aho hoe maty aho hoe maty aho hoe satria ny zavatra natony rangahy io a sotro toka be izy a de nijangajanga zay zany niandro nandaniny faraparan'ny fiainana very izy tsisy fanantenana fa ianao zay miaino a mbola misy fanantenana aminao a ny beba zay nyfampahirizana menantsika androany mahakasika an'izay a ten'andriamanitra zay fa mino aho fa hitondra soa hitondra fombiazana manao a zany ten'andriamanitra zany ary hitondra famonjena lehibe ihany koa eo amin'ny fananao samita in'andriamanitra dao tompoko